Tonga tsy daholo zanagasikara mbola aovanareo resadresaka tafatafa mahakasika ny vehivavy mitondra voka dia ahoana afaka popina foana ve madama mandra-pahateraka manana antoe-batany daholo ny vehivavy rehetrarehetra azavaiko le izy inavy ny zavatra iana vehivavy dia ohatry ny ahoana ny tokony atao sy tokony atao. Voalohany raha misy raha ny vehivavy rehefa mandeha raha zay ny vehivavy raha ny tokony ho izy tsy ho tonga fotoana zany vehivavy rehefa be voka ny dikan'izay ndrika lapisoke rehefa mahafantatra hoe be voka mitondra voka ka misy raha miverina aingana mandeha makana gynécologue manazafa hoe misy olana zafa ahoana misy raha inona no olana de jerena vatandry hoe misy olana misy tsy mazava ao zay aloha ny vahaolana voalohany. Manarak'izay de alaina ohatra ity le ao anaty lalanjazandry ato ihany mijanona ny andramose rehefa manapopy izy de ato ny zazakely mipetraka ity le ohatra hoe ve ato ilay tranonjaza ozytsika mipetraka ato ny zazakely fa tsy tafiditra any anatin'ny fipetrahan'ny zazakely mihitsy ny andramose rehefa manapopy ohatran'izao izy voatoan'ilay antsona hoe cervix le ery amin'ny farany ery ilay manapopy ohatr'izao ohatra bolongany kely zay izy io de tsy tafiditra makany zany io raha ohatra ka hoe raikitra manapopy ramose zay aloha zany makasika le izy. Antony ihany koa dia ao anatin'ny zazakely ao tsy ho voadona ny zazakely satria milomano ao anaty rano ao i zazakely io dikan'izay zany de tsy voadona ny zazakely raha ohatra hoe raikitra ny atsaritaka anareo sy ramose. Ho azavaina indray zany amin'izao hoe inona ny zavatra ena vehivavy raha mandritra mitondra voako: marary andoha, marary kipo, marary valana, crampe, tsy mahavita mihetsika, fanina ambonin'izay le eto amin'ny finanankanina, tsy hoe madama tsy tia sakafo fa ilay zazakely mila vanina. Ohatra hoe madama tsy tia hena hatramin'izay le zazakely midongy hena de lasa mihinana hena izy zazakely. Madama ohatra tia atory ilay zazakely nefa avy eo tsy tia atory fa mandide ao anaty kipo, marary koa loha madama. Eto ampatoriana indray madama tsy voatery azo aina satria le zazakely misy fotoana izy zazakely hoe mandindihy sy mibalady ao anatin'ny fiaina vehivavy. Iana vehivavy zany ny taova azavaina indray ny taova, ny tatavy, ny aty, ny avokavoka, taova ampisefony peritra daholo ireo. Izay mampatonga vehivavy mora mandeha mamana aingana rehefa politra antony de satria tery zazakely ilay tatavy de voatery tsy maintsy avoaka aingana rehefa hoe misotro rano kely de tsy maintsy avoaka. Noho izany zany tsy zanarika lapiso mila tsy maintsy misotro rano betsaka ndry fa ilainy zany de mandeha mifono ndry pipitsy misy olana zany isaky ny 2 minitra raha mandeha makany fa tsara ho fantatry ny lehilahy rehetrarehetra zany ohatra zany ny aina vehivavy. Ireo taova rehetrarehetra reo peritra daholo bahana ilay zazakely. De zay aloha ny aina vehivavy. Eto indray le hoe afaka popina de miankina amin'ny toe-batan'ny vehivavy io. Raha ohatra madama ka mijaly tsy afaka terena elahy zany izy hoe andao ela midrika lahana ho popina fa mila elahy zany manaiky ny mahakasika madama satria tsy moramora zany mitondra voky zany. Ho an'ny vehivavy koa nefa arikalapiso de mila indry zany hoe raikitra foana ny popy mba hisoroana ilay hoe mba hisokatra aingana hivoaka hitsirapaka aingana zazakely rehefa tonga amin'ny 6 volany. Roviana ny tokony hijanona, ray volana mialohan'ny fiterahana indry zany no mijanona de eo mba tokony hoe atoniny na tapa-bolana mialohan'ny fiterahana. Fa raha ohatra indrika hoe anatin'izay le misy olana ao anatin'ny tranonjaza na lalanjaza milaza ny rasazy hoe misy tsy mety ato mila makaina tsara ndrika lapiso de ajanona le izy tsy voatery atao. Tsy moramora zany mitondra voky zany, tsara fantatry lehilahy rehetrarehetra zany fa tsy hoe maika foana elahy hoe tena hay moka zany mbola miandry atao an'izao le izy de mbola tsy maintsy popina aingana madama. Mila tonga saina elahy satria tsy moramora zany vehivavy mitondra voky zany. Eto amin'ilay hoe asa aza terena elahy hiasa mafy be ihany koa madama satria tsy niary raha madama io de anisany lasa ho afa-jaza koa le farahany eo Eto amin'ilay manoatra indray nisy vidéo nataoko tany mba orina ho le tapiny io mba tsy ho tataka, mba mianatra an'izay koa elahy hisoroana ilay hoe mety ho tataka ny vehivavy de mianatra manoatra eto amin'ilay tapiny eto elahy am'izay mba lasa elastika io satria lavaka kely boribory ohatry zany rehefa teraka ny zazakely abotsina be ohatry lohana balôma ngoza be ohatry zany lohako zany no hivoaka ao de rariny raha tonga de tataka madama raha hoe tsy sady tsy nanao kotrana kegel kialanina no mbola ambonin'izay koa kialanina tsy mipopina mihitsy izy nandritra an'izay le fotoana zay de ho hitandry tsara fa tataka koa avy eo de vao maika lasa ratsy be le tapinao rehefa vao tataka ndry. Ny lehilahy manao an'izay massage zay averiko amin'ny commentaire eo ohatra ny ahoana manoatra izy de manoatra amin'ny madama elahy zany eto amin'le tapiny eto mandra-pahateraka madama de zay mba anisany mampiadana madama mba mora miporitsaka ny zazakely. Mahakasika an'le hoe raikitra manapopy ny toe-batan'ny madama no jerena raha ohatra madama ka mazoto de atao, raha tsy mazoto madama mila miandry kely elahy satria tsy moramora ny mitondra voka. Mazoto.